Salama daholo androany sika dia ndao indray raha hiresaka ny fampielezan-kevitra hatrany moa resantsika atao anatin'ity herinandro ity mahakasika ny fampielezan-kevitra izay nataon'ny kandida sy mbavim-bahoaka any amin'ny faritry ny faratsy ho any tsy iza moa izany fa Lalatiana Rakotondrazafy izay hita taratra amin'izao fotoana izao fa tena mafana dia mafana ny fampielezan-kevitra amin'iny faritry ny faratsy ho iny ary efa vory-lanina ireo vahoaka marobe izay manaredy azy amin'izao ankatoko ny fampielezan-kevitra izao. Io no fitinina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravona ndreny hevitra rehetra rehetra rehefa vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny vidéo antsika ary azadino torosany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'izay zay WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Mafana dia mafana ny fampielezan-kevitra amin'izao ankatoko ny fiantoboan'ny fampielezan-kevitra izao ho an'ireo kandida rehetra izay solom-bavim-bahoaka izay ary hita manerana ny nosy izany. Ka tsy ditso anjara amin'izany madame Lalatiana Rakotondrazafy izay ho kandida solom-bavim-bahoaka ao amin'ny faritry ny faratsy ho ao amin'izao fotoana izao. Lalatiana Rakotondrazafy moa dia fantatsika tsara amin'ny maha-minisitra azy izay efa nitana andraikitra lehibe teto amin'ny tany sy ny firenena tao anatin'ny fotoana maro izay. Tsy vitan'izay fantatsika ihany koa Lalatiana Rakotondrazafy fa isany olony serasera satria izy no tompony ilay antsoina hoe Freedom News iny izay anazy manokana moa iny efatra amin'ny ela moa izy no tompony izay. Ka noho izany dia tsy vaovao amin'ny Lalatiana izao fandraisana andraikitra lehibe sy andraikitra goavana sy mankadiry izay miandry azy amin'ny firitsahan-kofidiany solom-bavim-bahoaka amin'izao fotoana izao izay any amin'ny faritry ny faratsy moa no nisafidiny any madame Lalatiana Rakotondrazafy izay hiritsahan-kofidiany izay satria tsapany loatra ny maharary ny vahoaka ny faratsy iray manontolo iny amin'izao fotoana izao ka tsapany ny adidy sy andraikitra izay miandry azy amin'izay fanalanina ny hitahitan'ny vahoaka ny faratsy iray manontolo izay amin'izao firitsahan-kofidiany solom-bavim-bahoaka izao. Ka izay no nahatonga azy tapa-kevitra nirotsaka hofidiana solom-bavim-bahoaka ary any amin'ny faritry ny faratsy no nisafidiana ny hiritsahan-kofidiany izay satria any ny faritra hitany sy tsapany fa tena maro ny hitahitan'ny vahoaka ny faratsy izay mbola tsy tanteraka amin'izao fotoana izao ka izy no heritreretiny fa ahavaha an'izay olana rehetra izay mianjady amin'ny vahoaka ny faratsy izay manoloana ny hitahitan'izy ireo izay mbola tsy voampita mihitsy any fitondrana faratampony mandraky androany. Ka izay no nahatonga azy nisafidy ny hirotsaka solom-bavim-bahoaka ao faratsy ao amin'izao fotoana izao. Hita taratra sahady sy ny fitia mifamaly izay misy amin'ny madame Lalatiana sy ireo vahoaka ny faratsy iray manontolo amin'izao fotoana izao satria tsy mifamela mihitsy izy ireo fa dia miara-dalana foana naiza naiza aleha ary hita ihany koa fa izay toerana aleha rehetra dia vory-lanina foana ny vahoaka izay tonga sy manotrina ary manome voninahitra ny fampielezan-kevitra izay ataony madame Lalatiana raha tamin'iny faritry ny faratsy iny. Na mbola tsy nanomboka azy ny fampielezan-kevitra dia efa hita fa vory-lanina foana ny vahoaka tao anatiny ireny pré-campagne ireny izay nataony tany amin'iny faritry ny faratsy iny ihany koa. Teo ihany izay na dia mbola tsy tonga ny fampielezan-kevitra dia efa niezaka nanao aintso zavatra ihany koa madame Lalatiana izay nanome izay voatsirambin'ny tanany sy nanamboatra ireo izay hitany fa tokony avaozina sy amboarina toy ny terrain basket sy ny maro hafa izay efa hitany fa efa tsy maharaka ny fivoaran'ny toetrandro mihitsy amin'izao ka izay no antony nahatonga azy nanapa-kevitra ny hanavao sy hanamboatra ireo izay tena hitany fa ilain'ny tanora. Eo ihany koa ny fizarana ireo fitaovana marobe ho an'ny fikambanam-behivavy sy ho an'ny be antitra indrindra ho an'ireo izay tena marefo tany amin'iny faritry ny faratsy iny. Araka izany dia tsapa sy hita fa tena olony fo ity madame Lalatiana ity ary ny azy dia tsapany foana ilay hoe sambatra izay manome noho ny mandray ary raha manana zavatra tokony azo omena ianao dia omeo ireo manodidina anao fa hovalian'Andriamanitra soa izay tsara vitanao izay foana ny mipetraka ao andohany ary izay ihany koa no tsapany sy hitany ary izay moa ny iainany amin'ny fiainana andavanandro amin'ny maha-kristianina azy dia olony fo ary olona tena tia fihavanana sy tia tanindrazana raha i madame Lalatiana raha mahita anireny fihetsika izay nasehony amin'ireny vahoaka ny faratsy iray manontolo ireny amin'izao ankatoko ny fampielezan-kevitra izao. Manoloana izay dia maro sahady ireo izay mitsikera ao amin'ny Facebook ao manao hoe aingane ka mba tsy ho fampielezan-kevitra fotsiny izao zava-misy izao fa aingane ka mba tena izao tokoa ny zavatra tena misy marina ary aingane ka
tena amin'ny fofeny fitiavana ny fanampina anireo voaka ny faratsiho iray manontolo. Eo anatrihan'izay dia matetika moa i Madame Lalatiana maneho hevitra foana ao amin'ny pejiny ao milaza amin'ny hoe ny mpanenjika tozoro afara na ny hiezaka hanaratsy aza dia tsy maninona fa hovaliko soa ireo fanaratsiana rehetra izay ataonareo amiko ireo ka ny ahy dia ny asa vita no ifampitsarana ary ny fitiavana no lehibe indrindra ho izy hatrany. Madagasikara tsy maintsy mandroso izay ny tanjona ka ifaratsiho tsy maintsy ao anatin'izay Madagasikara tsy maintsy mandroso izay. Ka noho izany dia tsy ho very anjara ary tsy ho diso anjara amin'izay fampandrosoana izay ny faritry ny faratsiho iny raha toa ka lany soamantsara ao sombavambahoaka ao faratsiho ao i Madame Lalatiana amin'ny tindray mitoraka ity. Ka izay no mahatonga azy manao aintso zavatra mihitsy noho ny fitiavany voaka ny faratsiho sy ny faritry ny faratsiho iray manontolo iny amin'izao fotoana izao ary tsy ilazany tsy misy mihitsy iny faritry ny faratsiho iny satria tena tiany ary ao anatin'ny fony tanteraka raha iny faritry ny faratsiho iny satria tanànany iny ka tena tiany ary tena amin'ny fofeny fitiavana no anaovany ireo asa rehetra izay ataon'ireo fa tsy misy noho izany hoe firotsahanko fidiana fotsiny dia mody manao an'ireny rehetra ireny fa tena amin'ny fofeny fitiavana no anaovany an'ireny rehetra ireny satria tiany ny hampandroso an'iny faritra izay fiaviany iny ka izay no nahatonga azy ny safidy an'iny faritry ny faratsiho iny mba hampivoarana an'iny faritra iny mba hatonga an'iny faritry ny faratsiho iny tsy homena mitafa amin'ny hafa ary indrindra moa iny faritry ny faratsiho iny izay fantatsika tsara fa faritra azo lazaina fa mamokatra ihany indrindra fa eo amin'ny lafiny ovy sy ny karoty sy ny maro hafa izany hoe eo amin'ny lafiny legioma zany izay mampalaza an'iny faritry ny faratsiho iny amin'izao fotoana izao ka izay dia azo trandrahana tsara ny hampiroboroboana ny sy hampiharina eo amin'ny alalany izay lafiny legioma izay indrindra fa ny fitadiavana ireo lalambaritra rehetra manerana ny nosy maninona moa raha toa ka mahita lalambaritra azo trandrahana ohatra hoe amin'ny fanondranana an'izay legioma zay mba ho any ampitan-dranomasina any tombony lehibe ho an'ny faritry ny faratsiho izay raha toa ka mahita an'izay lalambaritra izay arahabasoa arahabatsara ary i Madame Lalatiana no vahaolana mba hitadiavany ireo tantsaha indrindra fa ireo voaka ny faratsiho iray manontolo amin'izay rehetra izay ary izy ihany koa no vahaolana mba hahatongavana izy ireo amin'izay fampandrosoana lalina izay tena lalina izay tiany izy ireo katsahana fatratra efa hatramin'ny ela izay ka izao no fotoana hahatongavana izy ireo amin'izay fampandrosoana izay ka tokony hifidy Madame Lalatiana izy ireo raha toa ka te hampandroso ny faritry ny faratsiho izay faritry mamin'izy ireo izay hoy ireo mpanaradiany Lalatiana hatrany raha manoloana an'izao fampelezan-kevitra izao. Tsy ho diso anjara amin'izany ihany koa ny fampiroboroboana eo amin'ny sehatry ny fiompiana indrindra fa ireo fampiroboroboana ny tanora izay tia fanatanjahantena sy ny maro hafa dia tafiditra ao anatin'ny laminasa sy ny paikady maharitra izay hoentiny Madame Lalatiana amin'iny faritry ny faratsiho iny ihany koa amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fampianarana ny fahasalamana ary indrindra ny sosialim-bahoaka tsirairay ka izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany an'ity video ity azadino ny manao commentaire amban'ity video ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra eny novantsika video manaraka eo tsarovy ny milike ny video antsika ary azadino toraka izany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tombo WATAWATA GASY tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.